eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely dia raina ny tompo fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa iopototry ny fahitalavitra am'ty androany ety hoy aho aminareo am'izao tsika miona amin'ny alala fahitalavitra izao amonjy sy anasitrana ary anafaka anareo ane ny tompo amin'ny alala zao fandarana ataonay izao ary anova ny ratsy eo aminao izy mba ho lasa tsara ny fiainanao amin'ny andro sisa rehetra ivelomanao eto ambony ty tany ety mino mantsy aho fa ny tenin'Andriamanitra zay ambara tahako zao dia tsy avy amiko fa avy amin'Andriamanitra tena mino an'izany mihitsy aho ary satria avy amin'Andriamanitra le izy dia azo antoka fa ho amarinin'Andriamanitra lay afatra lay fampianarana lay fampahirezana ho amarinin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka Andriamanitra ane ahatanteraka zany tokoa am'ty androany ety misy teny toy zao mantsy ao anatin'ny baiboly ao hoy izy amy Salamo 7:120 nandefa ny teniny izy nandefa ny teniny zany Andriamanitra nandefa ny teniny amin'ny alalan'ny mpanompony ohatra mba asitra anazy nandefa ny teniny izy mba anafaka an'le olona amin'ny longo zay ny anjarany zay ny voalaza mitovy am'izany ihany koa ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Romana 12:4 tantarain'i Paoly hoe ny filazantsara zay toriko aminareo hoy izy ny filazantsara zay imbarako aminareo ho Paoly dia herin'Andriamanitra miasa amonjena zay rehetra mino zany no anto mahatonga amin'ny teny hoe amin'ny alala zao afatra na zao tenin'Andriamanitra entiko zao dia hiasa tokoa Andriamanitra amonjy anasitrana ary anafaka ny fiainanao ary anova ny fiainanao zay ratsy ho lasa tsara am'izao andro mpahavelomanao sisa izao no zany eno tsara ny afatra entiko anareo am'ty androany ity ary raiso fa tena arabaky teny hiasa tokoa eo amin'ny fiainanareo ny tompo Andriamanitra tahaka zay fa nataony fahiny tamin'ny andron'ireo apôstôly tahaka zay fa nataony tao anatin'izay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra zay no ataony anio eo amin'ny fiainanareo zay efa mahita sy mandre ahy am'ty androany ety to zao ary ny tenin'ny baiboly tiako ambara aminao Jaona 5:9-telopolo Jaona 5:9-telopolo to zao mivoasoratra koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo raha zavaina misimisy kokoa de hoe raha Jesosy Kristy lay zanaka lay tokan'Andriamanitra izy no anafaka anareo de azo antoka fa tena ho afaka tokoa ianareo na inona zavatra misy na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ianao tsara rehefa mandinika tsara ny zava-misy eto ambony tany moa ao rehefa mandinika reo resaka ifaneovan'ny olona amiko ao amboroako ao mitantarandre olana mitranga eo amin'ny fiainana de mahita sy mahatsapa fa misy ratsy miasa ao ambadiky reny olana zay mahazo ny olona ireny tantarako aminareo mantsy fa tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao ny olana tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao ny olana indraindray mety hoe noho ny tsy fetezany zavatra nataonao de tonga le olana marina zany na mety hoe
no tsy fitandremany rana na tsy fitandremany rana de tonga le olana marina zany fa rehefa tena arahana akaiky tena zoena akaiky dia misy hery miasa ao ambadiky reny olany reny tsy izy akory reo hery miasa ireo fa ny ozona sy ny faneratsy reo zany no hery anakiroa zay miasa eto ambody tany ity miasa eo amin'ny olona miasa eo am'izay zavatra ataon'ny olona ka mitondra olana ary olana sarotra vahana tsy avahana na olana mety entina mandra maty mihitsy aza fa zao anefa ny tena olana ambonin'ny olana mahay miafina reo hoe roa ratsy reo mba tsy amatarany olona azy hoe ry zareo no fotry ny olana misy eo am'le olona na eo am'le fianakaviana tena hainy zany miafina zany tena hainy ny miafina fa ambony zany ako ry zareo ozina na ry zareo faneratsy dia mahay manajamba ny maso fanany olona mba tsy ahitany olona ny mazava mba tsy posany mazava eo am'le olona mba atonga le olona jamba epotsy ny mazava mba tsy ho fantatry ny olona ny marina rehefa tsy fantatry ao mo marina de mazava nge teny Jesosy jaona toko fahavalo de faina amy telopolo ahoana izy izy raha fantatrareo ny marina de ny marina no hanafaka anareo tsy andevo rehefa tsy fantatreo ny marina de itoy anandevo anao foana lay ozina sy le fanaratsy amin'ny alalandre olana zay efa netina ary mbola tia ny entina eo amin'ny fiainanao mandramaty zany nge no antony mahatonga ny olona sasany a na de efa anatin'ny olana faran'zay mafy be mihitsy aza izy na dia efa anatin'ny aretina tsy mety sitra amy fanafody mihitsy aza izy de tsy mety manapa-kevitra mihitsy izy nitodika amin'Andriamanitra mpamonjy hitodika amin'Andriamanitra mpanasitrana hitodika amin'Andriamanitra mpanafaka tsy mety tonga saina ho am'zany mihitsy izy ary tsy vita zany fa tsy mety mino mihitsy izy fa Jesosy no vaolana ho azy malonandreo olana amy karazany zay mianjady eo amy fiainana ny ato zany rehetra zany ho iaho satria mahay miafina ny ozina sy ny faneratsy ary mahay manajamba ny maso ny fanan'ny olona izy mba tonga ny olona azo lazaina hoe tsy ho afabela eo an-tanany zany ka tiako ambara aminareo zany de izao tsy angano angano tompoko ny filazana fa misy ny ozina sy ny fanaratsy fa tena misy reo hery roa ratsy reo izy reo no fototry ny ratsy rehetra misy eo amin'ny olona sy eo am'izay zavatra ataon'ny olona fototry ny ratsy rehetra misy eto ambony ty tany ity zay amelomatsika tena ity ka ratsy ireo hery anakiroa ireo mihitsy no miala de anana olana mandavataona le olona zay sendrasy tena rahabaky teny anana olana mandavataona le olona zay sendrasy ary mety ety le olona mandramaty mihitsy aza le olana ary tsy zanatreo fa hatram'le taranaka mifandimby azy de possible zay olana azo ndray aman-dreniny dia ahazo azy ihany koa marina be riavana zany zavatra ambarako aminareo zany fa ny tena napetrako azy de ty ahoana moa no ilazako fa ny ozina sy ny faneratsy tokoa no fototry ny olana mahazo ny olona maro am'izao vanyanandro zao ary ahoana ihany ko no ilazako fa mbola misy azany eo aminao zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ety voalohany no ny fahalavon'ny Adama sy Eva lay olombelona no arin'Andriamanitra voalohany indrindra ka napetra teto ambon'ny tany no ny fahalavona nisy tao amin'izy ireo de lasa mpanota daholo ny taranaka rehetra taranaka Adama sy Eva lasa mpanota avokoa ny zanak'olombelona rehetra
lasa olona ratsy eo anatrehan'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Ahoana ny bokin'ny Romana 4:7-8 mazava be ny teniny nataony Paoly apôstôly. Hoy izy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mpanoto anatrehan'Andriamanitra tsika olombelona de niala teo amintsika olombelona lay voninahitr'Andriamanitra. Niala teo amintsika zanak'olombelona voninahitr'Andriamanitra. Ka io fahalavona sy io fahotana nahazo ny olona io no nahatonga ny ozina ny toetra teo amintsika zanak'olombelona. Io fahotana sy fahalavona nahazo ny olombelona io no nalokatra lalana ho an'ny fanaratsy aka-toerana eo amintsika zanak'olombelona velona eto ambony de tany ety. Ka natao hiarana zany ozina sy natao fatorana zany fanaratsy zany ny taranaka rehetra mandraka ankehitriny satria tsisy afaka namaritena na iza fa samy efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra. Zay no ambaran'ny Baiboly. Andoke ovakitsika vetivety ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva mikasiany am'ireo ozina natao hiatra taminy noho izy ireo lavo teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay lazain'Andriamanitra teo no natao azo ny olombelona rehetra hoy aho zay velona eto ambony de tany ety. Genesis 3:7 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 3:7 de ianao tsara kely voalaza ato amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Aro izy tamin'ny-draha vehivavy be dia be ny fahorinao ao indrindra fa raha manananaka ianao ary fahorina no iteranao zanaka ary ny vadinao no hianteran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao. Aro koa izy tamin'ny Adama satria fa nihainy feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe azo inananao zany de voaozina ny tany no zay nataonao. Fahorina no inananao vokany amin'ny andro rehetra iananao ary aniritsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana famboly. Niatsy ambony tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray. Zay ny voasoratra. De amafisiko zany fa iozina ny nataon'Andriamanitra ny latsaka teo amin'ny Adama sy Eva io dia natao ahatratra ny taranaka rehetra mifandimby eto ambony de tany ety. Tsy afaka ny andany zany ianao. Tsy afaka ny tsy arany zany eo amin'ny fiainanao ianao. Ohatra iray mazava ity. Ny mahazo ny vehivavy rehefa manananaka izy, rehefa mitoejaza na hoe rehefa miteraka. Averiko fakina moa lay voalazany Baiboly tamin'ny Eva sy ny taranany rehetra ifandimby. Eo amin'ny 5:20. Aro koa izy tamin'ny raha vehivavy be dia be ny fahorinao ao indrindra fa raha manananaka ianao. Zany hoe io fahorina fijaliana mahazo ny vehivavy rehefa mitoejaza rehefa mananjanaka io de ozina io riavana malalo. Ozina io ataoko fa ianao tsara ny voalazan'ny Baiboly teo. Be dia be ny fahorinao ao hoy Andriamanitra totoa indrindra fa raha manananaka ianao ary fahorina no iteranao zanaka. Oziny zany. Zany nge ny mahazo ny vehivavy maro am'izao vaninandro misy atsika zao hoe vo mitoejaza izy, vo mipetraka ny zaza dia mikorotana ambony ambany ny tova rehetra ao anatiny. Ny fiainany manontolo de ny mpitsabo moa na ny zareo mahay siansa dia manako lazaina hoe normal zany satria ohatr'zao satria tako zao fa ozina le izy tsy nanomana ny vehivavy ho am'zany mihitsy Andriamanitra. Tsy nanomana ny vehivavy hiaran'zany Andriamanitra fa ozina io lay vakina tao io
firifiry ny vehivavy eo am-piterana no matsapa amijaly matsapa ory ny sasa tena miantsoantso ny vadiny zay tsy hitany eo fa any atokantrano ihany tsy te analika fiterany vadina ny sasa miantsoantso olona zay tsy haiko zay olona tsony tsy fantatrany fahorina no mahazo ny vehivavy rehefa mitoejazy izy ary ihany ko rehefa amoaka le zaza ao akibony izy tsy nanomana ny olona ho am'izany Andriamanitra zay mahozona ny ozona zay mahozona ny ozona fa saingy ny mampahery fa mbola resantsika moa rehefa aveo lo izy araka volasa Paoly apôstôly Timoty voalohany any toko faharoa 2:7 sy 10 fa raha manotena ho a Jesosy lay vehivavy mitoetra tsara am Jesosy lay vehivavy miorina tsara finoana lay vehivavy de ho baiboly hoe ovonjena ihany izy amin'ny andro aterahany ovonjena izy zay zany manambara fa ozona mihitsy io olana mahazo ny vehivavy rehefa mitoejaza sy rehefa manananaka io ohatra raha ihany ko ity anisan'ireo ozona sy asina fanaratsy na azo ale dama seva sy ny taranaka rehetra ary ny taranaka manaka ankehitriny de ity ny faharavan'ny fihavanana eo am'ilay taranaka ny faharavan'ny fihavanana eo am'ilay taranaka no le ozona sy lay fanaratsy na azo toerana teo amin'ny iadama seva noho zareo lavo de tsy afaka ny fankaty sy fandray ary fampiankiny intsony ny taranaka ozona nge zany ry havana malaly ozony zany nge mifototra natogany kaina le taranaka volony tao amin'ny iadama seva na vita namono na fatiny dralany tsy tongatonga ho azy fotsiny tao am'kaina akory ny fialonana fa le ozona sy le fanaratsy mihitsy le karazan'lay mpandrava fihavana am-pianakavy mpandrava fifakatiava am-pianakavy mpandrava fihavana am-piaramonina no mitotona nahazo any kaina ka vita ntsotro zao ny namono na faty any abela ralahany Genesis 4 no manambara an'izay tantara zay ary raha madinika tsara ianao dia tsy vitsy amy taranaka malagasy no efa tahaky zany mihitsy rava ny fihavanana eo am'lay taranaka eo am'lay fianakaviana ary misy azy mifanao teny mifanao voady fa tsy fandevo maty intsony ozona nge zany ry havana malaly ozona nge mitondra mifototra mahatonga zany rehetrrehetra ny mitrangy ary le itsy hoe le taranaka fotsiny no matsapa oritsy mijaly hoe rava fihavanana tsy mifankaty fanao vava tsy fandevo maty fa le ray aman-dreny raha mbola velona de matsapa ory matsapa mijaly mieritrehitra n'lay taranaka mieritrehitra n'lay nateraky ny kibo mieritrehitra n'lay zanaka zay mba notezaina mba olombanina mijaly ny sainy mijaly ny eritrerina mahita n'lay taranaka tsy mifankaty miady rava fihavanana ozona nge no ambadiky zany ry havany ataoko fa mazava aminao le tantary taranaka voalohany to amin'ny adama seva tonga de niaina tamin'ny fiainana taky zany ny famono na faty izy ny famono izy miralahy ary maty ny anankiray ozona nolovaina avany amin'ny adama seva zany rehetrarehetra zany no anty matonga amy teny hoe mbola misy soza mitoetra eo aminao mbola misy fanaratsy mitoetra eo aminao zay nolovaina avy any amin'ny iadama seva ahoana ihany ko no ilazako fa ozona tsy fanaratsy no fotsiny ny olana misy eo amin'ny olona velony eto ambony tetany ety ary ahoana ihany ko no ilazako fa mbola misy an'izany tokoa eo amin'ny fiainanao zay mahita sy mandray ahy androany faharoa zay rehetra na iza efa nandeha sy niaina tamin'ny fanompona sampy zay rehetra efa nandeha tam'izany nandeha tany am-panahody tany am-pisikidy tany am-panandro nanahody varotra nanahody fity
nanaody lehilahy nanaody vehivavy mba zahoana vady zay rehetra efa niresaka tamin'ny fanany maty tany amin'ny fasana na iza na izy zay rehetra efa niakohoka teo alohan'ny olona maty na iza na izy zay rehetra taranaky ny olona efa nandeha tam'zany na iza na izy dia voaozina izy hoy ny baiboly ary tsy vitany hoe voaozina fa nisokatra ho an'ny devoly ny fiaina zany olo zany na ny tantarany zany taranaka izany tsy vitsy amin'ny olona nefa no efa nandeha tam'zany lalany zany tena tsy vitsy arabaky teny mba tsy lazako hoe ny malagasy ray manontolo no zany azo antoko zany fa misy oza mitoetra sy fanaratsy nahazo toerana eo aminao raha toka isandreo olona efa nandeha tam'zany anao na isandreo olona taranak'olona efa nandeha tam'zany ianao marina zany ry havana malala zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ity tsoroko aminareo tokoa fa tsy zakan'Andriamanitra mihitsy tena tsy zakany arabaky teny ny mahita olona manompo sampy manangana hery hafa mba hiankihinana mba hianteherana mba metrany fitokisana tsy zakan'Andriamanitra zany tena tsy zakany ary sy noho ny tsy fahazakan'Andriamanitra olona mandeha am'zany no mahatonga an'Andriamanitra mandatsaka osina eo am'ilay olona na eo am'ilay taranaky le olona andoko e vakitsika ny volasany baiboly ato amy Deutéronomie Deutéronomie ny vakitsika toko fa 20 de eno tsara ke ny voalaza ato hoe Deutéronomie ny vakitsika manomboka amy 5 ary rehefa tonga any amy tany zay omeny Jehova Andriamanitra ho anao ianao miteny amy zanaky Israely Andriamanitra eto de aza mianatra anao araka ny fahavetevetana ataon'ireo fireneny ireo aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanana vavy amaky ny afo na mpanao fankatoavana na mpanandro na mpanao skidy na mpanao ody na manao omasim-bava na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-dravatra na mpanao atsarana na mpanontany amy maty fa vetavetana ho masiny Jehova zay rehetra manao izany zavatra zany ary zany fahavetevetana zany no androany Jehova Andriamanitra ao azy eo anyloha nao de mbola maky baiboly ihany ko sika ato amin'ny mpitsara toko 10 to zao ihany ko voasoratra ao mpitsara toko 10 de to zao voalaza ao mpitsara toko 10 de vakitsika manomboka amin'ny 9 ary zanaky Israely de nanao zay raha tsy eo masiny Jehova indray ka nanompo reo bala sy Astarta sy ny andriamanitra Syria sy ny andriamanitra Sidôny sy ny andriamanitra Moab sy ny andriamanitra ny taranaky Amôny ary ny andriamanitra Filistina dia nahafoy an Jehova izy ka nanompo azy 7 de nyrehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivaritra azy hoe ho atanany Filistina hoe ho atanany taranaky Amôny izy ary napahory sy nanorotorony zany Israely reo tam'izany taona zany 12 taona no napahoriny ny zanaky Israely rehetra zay tany an-tafon'ny Jordana tany amy tany Amorita any Gileada ary nita ny Jordana ny taranaky Amôny mba hiady koa amy Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraim ka dia natra indrindra ny Israely mazava be mihitsy ny voasoratra nampitandrina Andriamanitra tam'ireo zany ho an'ireo zany Israely zay hiditra ao am'ilay tany omen'Andriamanitra azo lovana ny olona am'ilay tanàna ozy izy zay ponina tao taloha dia tozao sy tozoavy ny fanampona sampy nataony nanendrika fanampona sampy nataony ka tsy tiako ianareo anao tahaky nataony izy ireo aoko fantatrareo i Andriamanitra olona i Andriamanitra zay nanafaka zanaky Israely tany Egypte ary hitondra azy ireo andovan'io tany zay omen'Andriamanitra azy io aoko fantatrareo fa zany fahavetavetany zany hoe le fampotsampy amin'ny endrika maro isan-karazany nataony izy ireo no antony natonga nandroka azy ireo hiala n'io tany io satria tsy mety amiko hoe mianao am'le tany tondroka ronosy tantely very zareo kanefa dia
mbola mavita manompo sampy fa vita vatanamiko zany ka de roako reo ka de nareo nomeko nitoran'io ary mampitandrina anareo azy eny tika fa raha ohatra ka manao zany anareo de roako ihany keo ialao e tiako ambara zany ny fampotsamy tena tsy zakan'Andriamanitra mahatonga ozina ary ny ozina niasa tamin'ny reto firenena lazaiko rety hoe ny fandroana azy iala eo amin'ny taniny de lay mpitsara toko fafolo teo indray dia voalaza hoe niverina indray zany hoe efa nialany le fampona samby kanefa niverenany indray ary zay fiverenany zay no natonga azy reo lasa namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina tamin'ny taranak'Amona namidin'Andriamanitra tany de navenan'Andriamanitra ho andevosiny favalo tany nandritra ny valam-bifolo taona de hoy ny baiboly hoe ka de nahatra indrindra ny zanak'Israely riavana santionany tamin'ireo fototra nahatonga ny ozina sy fanaratsy nazy toerana teo amin'ny olombelona reo zavatra no tantaraiko aminareo reo ary santionany tamin'ireo antony mahatonga ny olana tsy mety vaova reo no tantaraiko taminareo reo fa amin'ny karazany moa ny antony natonga ny ozina sy ny fanaratsy nazy toerana zao anefa vaovao mafaly tia antsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra tena tia ny anao zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao marina fataranaky adama seva isika marina fa samy efa nanota isika marina fa samy efa nanompo sampy isika marina fa samy efa nanazay ran'Andriamanitra ny ozina sy namelan'Andriamanitra fanaratsy anapaka atsika isika marina daholo zany rehetrarehetra zany fa izao tia anao tia antsika rehetra ny tompo Andriamanitra ary fitiavana lehibe mihitsy no efa nasehon'Andriamanitra atsika ary ny tanjon'ny fitiavan'Andriamanitra de zao ny amonjena ny fanahintsika zay efa nisaraka tamin'Andriamanitra no ny fahotana natao ny amonjenanao ihany ko ho afaka am'ireo olana nety ny ozina sy ireo olana nety ny fanaratsy de inao ianao no nataon'Andriamanitra tam'izany nomeny ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy ary natao ny sorona teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy mba ho fanesorana ny fahotana sy ny elika rehetra vitatsika ka ho voavonjy ny fanahintsika ary ho afaka am'ireo olana zay nanjoa antsika isika mazava be ngy ny tena nataony Jesosy hoy izy Matito faraika amby folo valamborapolo makanesa ty aniko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana raha togo am' Jesosy isika de azon'Andriamanitra tanterahana zao de zao ny programany de ny amonjy fanahintsika ny iavana amitsika ary ny aman'ny olana misy amitsika no ny ozina sy fanaratsy zay fa nilatsaka dingana voalohany ihany moa zay finonan Jesosy sy fanakenan Jesosy ho tombo sy mpamonjy zay fa ndingana faharoa de ty mila mamonjy fotoam-pivavahana ianao de fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa mamonjy manasitrana manafaka ary manova ny fiainanao ratsy ho lasa tsara mila mamonjy fotoam-pivavahana tsapanao fa misy an'izany ianao mila mandreny tenin'Andriamanitra ihany ko ianao zay matonga mampisika hoe mila mamonjy fotoam-pivavahana ianao satria rehefa mandreny tenin'Andriamanitra ianao de mitombo finoanao zay no ambaran'ny Paoly Romana toko fafolo de fafito amby folo mitombo finoanao ary zay finoana mitombo zay no matonga ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao ary matonga le olana voatosika fa anankiray ihany ko nefa ity tsara aminao ny miona aminay mpanompon'Andriamanitra tsara aminao miona aminay mpanompon'Andriamanitra ahafana mivavako anareo satria Andriamanitra efa nametraka ny mpanompony tahaka anay tahaka andreo apôstôly ho mpiara-miasa aminy zay ny voalaza ny Korintiana voalohany toko 3:7 hoe amin'ny alalan'ny mpanompony no miasa Andriamanitra mitondra famonjena ny fanahinao mitondra fanafahana anao manoloanandreo olana amin'ny karazany nety ny ozina na ho ihany ko hoe nety ny fanaratsy tamin'ny androndreo apôstôly moa de tena amin'ny karazany mihitsy reo famonjena fanasitranana fanafahana zay nampaonavin'Andriamanitra andreo apôstôly ho an'ny vahoaka zay nino a Jesosy sy ireo vahoaka nandray a Jesosy ary hatram'izao vanenandro misy atsika zao de tsy mbola miova am'izany fomba fiasa zany io Andriamanitra io fa volomelony zany ao be de be zay olona hitako hoe nanana olana
tao anatin'ny olana tsy voava fanoho ny fahasoavany andriamanitra lehibe tao am' Jesosy ka nivavaka ho azy reny zay de namonjy azy andriamanitra nanafaka azy andriamanitra ataoko fa tsy diso anjara am'zany ianao riavana malala zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ety noho zany manasanao zahay tongava tompoko tsy anenenanao mihitsy tongava mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakarainay ao ny fiangonana RHEFI Androndrakely io voasoratra io daholo ny fandaharam-potoana rehetra tongava tompoko asoanao zany tena tsaranao zany afaka miona aminay ianao maromaro zahay mpanompon'andriamanitra ao fiangonana RHEFI no afaka mandray anao raha iona aminay ianao amin'ny alala vavaka ataonay de inonay fa hamonjy anao andriamanitra betsaka nge olona re olona zay olona efa nafan'andriamanitra zay tsy ary voatany isy daholo moa li izy fa dia engany ka ho isandry olona amindran'andriamanitra fo ianao ary engany ka zao tokoa ny lera na ny fotoanan'andriamanitra natokany ho anao mba amonjenanao ny dera ny aja ary ny voninatrany ho an'andriamanitra ray zanaka ary faray masina ivavakytsika afaka mandolaka avenao tompoko mandoly na apetro fonao tananao fa ivavako anareo ao vavakytsika andriamanitro tompony zao rehetra zao ianao misaotra makasitraka fa noho ny alehibe ny fahasoavanao de afaka nanambarany teninao aty tam'ty androandroany ety ny laza marina tamin'ny olona mba ho fantana fa oza zy fanaratsy lo fototra na hoe ao ambadika olana mahazo azy io mba ho fantany marina ka ho afaka amin'ny fanandevozana ataony oza sy fanaratsy izy manondrafo amin'ny olona rehetra ianao ko amin'ny anaran' Jesosy manodidy fanaratsy a le fana miafina tsy afantarany olona ny zavatra ratsy ataony sy re fanaratsy manajaba maso fanany olona tsy ahitany mazava miala amin'ny anaran' Jesosy Kristy ava Nazarety zany ary anio dia amindreo fo ny tsiralay afaka vonjeny ny fanahany zay marary sitranina amin'ny anaran' Jesosy esorina amin'ny anaran' Jesosy ny herinyeretinao ny tenany olona ny ozina fanaratsy mpitondra olana mpitondra retina mpitondra zavatra manahirana didiko amin'ny anaran' Jesosy Kristy miala tanteraka natao afaka ny olona natao voavonjy ny olona misaotra ray malala amin'ny anaran' Jesosy no anaovako ny vavaka misaotra tompo amen zay zany tompoky no fotoanatsika tam'ty andro androany ety ka dia manamafy ny fanasanao tongava tompoko fa reo voalazy reo ny fandaharam-potoana tompany mindra fo tompany mangy anareo ny tompany hiasa ao aminareo tokoa ka ho voavojy fanahinareo ho sitrana ianareo hivan'ny olana misy ary ho taina beny ny fiainanareo amin'ny andro sisy manao veloma tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely